Malagasy FM manolotra ho anao mandrisy ty herinandro ty. Piandro fasa fizarana voalohany tantara nosoratany Aloka Tefson. Ireto avy no hamelon'ny tantara: Nalitao, ny Aina Rasafy, Mamitiana Jeremy, miaraka amin'ny Mevatsiaro ary ny Aina Fity. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika Fanamby. Andro fa efatra. Vita aloha ny alina voalohany patron. Lamina tsara ny tany, tsisy nahina mihitsy. Tsara zany ronary. Raha misy olana dia lazao foana fa tsy maintsy tadiavantsika vahaolana zany. Ilazainay foana ianao ka aza matahotra. Zako moa tsy hoe lafa apita aminao ny alina voalohany vitanay fotsiny. Andraso ary. Reto ny karamanareo dia tsy njareo tsara amin'izay hitanareo fa mapety azy. Roa ihany moa nareo ny tany. Roa ihany zay ka. Zasy le Sandrombatoko. Efa voaray tsy fa misaotra betsaka ry Ngarabenarivo. Ok, mahazo mandesy. Ilazao vaovao foana raha ohatra ka. Mety amin'ny farany herinandro any mantsy no tsidika kely ny fahasanjanako. Eny le tompoko. Lasa ary aloha ahy. Fa ahoana kosa ny lazain'izao fa nahita olona nijoro teo ambony fasana izany izy? Mba miany any aminao ry izy fa tsisy an'izany akory tany a. Ohatry ny matotra be ary izy ny teny an'izany tamiko teoko. Tsy haiko aloha fa zaho tsy nahita an'izany a. Raha tena nisy tokoa izany dia mety hitako. Fa reto aloha reto ny volany Ngarabenarivo ateo. Tonga dia tehirizo dia misy anampiana ny fiterahana. Ary teo vola be. Mbola karama ray alina fotsiny ve zany reto? Miaraka amin'ny androany alina ka. Ay moa, fa aiza ny anjaran'izao? Efa nampirimo-katony azy dia meko rehefa tafaony izay avy eo. Fa mitandrema tsara ihany ronary a. Nanino? Rehefa tonga any amin'ny toerana fiandrasanareo fasanany ka. Zaho ty tena mitebiteby tsy dia avy-toro mihitsy. Alamindra ny sainao fa tsisy ahinany ihany a. Milamina tsara ohatran'ny any am-piangonana mihitsy azako. Fasana veno ambenanareo any dia ampilamina amin'saiko amin'ny alina. Le vola be azo tsika isan'andro mijerena fa aza miasa saina amin'izay fasana any ninninina. Eny fa raha sanatria misy mahazo anareo any moa dia ahoana nahazo anazy ity zazambola atao kiboko ity ka? Aza manahy amin'izany re ianao alamino tsara foana ny saina dia matory tsara. Eny ariko. Ka tonga amin'ny faharoandray ary tsika ty. Vonona hiatrika n'ity alina ity ala. Ohatra vonona ka. Sady efa ty zao le mafanafana. Tonga dia atao veto ary fa za zany efa te hanafana ny ao anatiko ao a. Dia ny vera dia mandrarasy alany fa tena nataoko bobaka izy ato. Ary tena bobaka marina izany valy a. Ary tsakinona aloha reto nentiny lahy reto. Natao amin'ny kalasan'inona dia netiko tena marina mantsy ranary dia lovolovy amintsika izy iny a. Saninona ve lovolovy amin'ny valy? Mazava ho azy letsy a. Nefa tsika tena tsy mety miraika aminy mihitsy dia ataoko sponsa kely fotsiny kala mandrapa. Ary tsisy hevitra nareo raha nararoatra fahatsoran'olona. Nefa mba manja ihany ny ilika isipy iny. Ataoko iny tsy mety zany tsika. Fa ela ihany io raha za ela dia rahako ihany izy aloko. Araka amin'olona tsy tio akory ve? Nadala. Ka izy anio atsy ratsy sa taviny any volony. Dia iso matavy loatra koa ny an'la. Raha zany voatsindriny iny ambany tsy tonga dia potika tsisy andraisana azy tsony.
aiza kosa lesy asaivo manao sport kely izy dia vapoinsa. Sport inona koa ilay tsy ny vita an'izany inona ty raha tsy hoe hifaninana inan-kanina nga fa anga dia tena tendan-kanina be mihitsy ny tikala. Mahazava ho azy ly ty a io olona nga ngezangeza fahatany zao raha tsy misakafo be. Hitako aloha tena ngeza izy raha zany tsy efa ho 20 kilao izy raha kely. Ano any tonga dia manapaka fandriana raha miara-matoro amiko amin'ny farafarako. Raha tsao koa tena mahita lazaina ka dia efa mafiso tsara ary ny rairay aparafara rehefa hakavady azy. Raha tsy inona rangaty no andeha hakavady azy ako sa efa lansipa ny tany. Raha tsy efa nakan-drabavy nareo dia nomeko anareo ambongadiny izy. Efa tsy anjarako sony lesy izy aleo mba ho anareo ndraiko. Aleo an'ny afo zany vady kely andresaka raha valy. Ahoana zay? Ifandimo matoro moa zany tsika androany dia iza ny atoromelo. So dia tsy ampitoro-maso ka zary arary amin'ity asy ty iza ny tiany lahy aloha atory zao sa avy eo. Aleo ary zany atoromelo mbola vo amin'ny sivy zao dia anaravoatra atory aloha dia anjarako indray zany miambina aorian'ny sasakalina rehefa taitra fa asao amin'ny mafanafana iny mba hanalako ny alina. Aza matahotra lahy aiza moa ny alaniko an'ireto koa mbola misy be dia be ny ireto ary tonga dia matory lahy raha tory fa aleo za aloha amindromindro eto ivelany eto foana aloha. Okey ary natolotra ny malagasy FM ho anao teo Piandro Fasa fizarana voalohany tantara no soratany Aloka Tefson. Ireto avy ny nanome aina ny tantara na Alijao ny aina Rasafy Mamitiana Jeremy niaraka tamin'ny Mevatsiaro ary ny aina Fity nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika Fanamby. Mbola hitohy